ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanaraba tsika rehetra riavako malalatra ity alakamisy fahavalo ny volana aprily ity, manonona ny fitanan'i Jesosy Kristy Tompo amintsika riavako. Ny mofinaina voalahatra ho antsika nio dia ny epistily nosoratana ho an'ny Galatiana. Galatiana toko fahatelo andiny fahafolo ka hatramin'ny andiny fahaefatra ambin'ny folo. Galatiana toko fahatelo andiny fahafolo ka hatramin'ny andiny fahaefatra ambin'ny folo. Anaran'i Jesosy. Fa izy rehetra amin'ny asan'ny lalàna dia eo ambanin'ny fanozonana fa voasoratra hoe voaozina izay rehetra tsy maritra mankatoy ny zavatra rehetra voasoratra ao amin'ny bokin'ny lalàna. Ary hita marimarina fa amin'ny lalàna dia tsy misy olona hamarinina eo anatrehan'Andriamanitra, fa ny marina amin'ny finoana no ho velona, ary ny lalàna tsy araka ny finoana, fa izahay matandrina izany no ho velona aminy. Kristy nanavitra anay tamin'ny ozon'ny lalàna satria tonga voaozona monjy anay izy, fa voasoratra hoe voaozina izay rehetra miantona amin'ny hazo, mba ho tonga amin'ny jentilisany fitahinan'i Abrahama ao amin'ny Kristy Jesosy, ary mba ho raisitsika amin'ny finoana ny teny fikasana ny amin'ny fanahy. Ray masino, manao masina anay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Mbola anatin'ny vanim-potoanan'ny Pasika isika riavako malala, fotoana izay atsirovantsika manokana ny fandresen'ny Tompo ny fahafatesana ho antsika, ka mahatonga ny fandresen'ny Tompo ho anjary fandresentsika rahateo. Ity bokin'ny epistily ho an'ny Galatiana ity dia anankiray amin'ireo epistily izay nampiasain'i Paoly ho fandalinana ny finoana. Isan'ny lava dia lava ny epistily ho an'ny Romanina, ary isan'ny misy harena be dia be momba ny hoe fandaliana-pinoana, fampianaram-pinoana. Ny epistily ho an'ny Romanina moa dia saika fampianaram-pinoana mihitsy, raha ohatra ka betsabetsaka kokoa lafin'ny pratika ao amin'ny epistily ho an'ny Korintiana, dia lalipaka kokoa ny fampianaram-pinoana ao amin'ny Romanina. Ary misy apahany izay efa resahan'ny Paoly amin'ny Romanina, resahan'ny Paoly atao amin'ity Galatiana ity. Ao anatin'izany ny mikasika ny fifandraisan'ny finoana sy ny lalàna, na ny fanamarinana amin'ny finoana fa tsy amin'ny lalàna. Misy teolojiana anankiray antsoina hoe Gérard Sigvald. Efa nandalo teto Madagasikara izy io, efa nandalo tao amin'ny faculte de théologie, tao na vitsivitsy lasa zay, fa nanoratra boky anankiray izy. Efa somary efa antitrantitra ihany ilay bokiny, satria efa tany amin'ny taona 157 tanoano no soratany izy ity. Ary izy moa dia mpampianatra théologie, fa nanoratra boky izy hoe La loi, chemin du salut. Ary toy ny manazava hoe ny lalàna maka amin'ny famonjena ve, dia manazava lava izy momba ny toerana antsoina hoe lalàna. Fa rehefa anatin'io boky io izy dia mametraka ihany kosa nefany fa tena zava-dehibe ny finoana. Ary raha toa ka afakafakaina ampifandonina na ataontsika hoe ampifandraisina amin'ny fampianarana ity lehilahy ity Gérard Sigvald, araka ny voalaza teo, sy ny fampianarana ny fiangonana hatramin'izay miaraka amin'ny epistily an'ny Galatiana, dia azo azavaina fa tena zava-dehibe ny toerana antsoina hoe finoana, raha tsy fiainan'ny fiangonana mihitsy ao anatin'ny fanompoana an'i Kristy. Eo amin'ny tantaran'ny ataontsika hoe ny fampianaram-pinoana kristianina dia mizara roa ny endrika ataontsika hoe ny toeran'ny finoana. I Paoly ato amin'ity Galatiana ity dia manazava tsara an'izy io. Ny Galatiana toko voalohany manontolo moa zany, ary anankiray dia
ao amin'ny toko Galatiana toko voalohany andininy Galatiana toko voalohany andininy faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faefatra amby roapolo dia manazava ny akapobeny mihitsy momba ny etsonan'ny Paoly ary ny etsonan'ny Paoly noho ny maha fanamarinana amin'ny finoana. Dia tsika manao hoe raha ny fampianaram-pinoana ny fiangonana ndresahana dia amin'ny kristianina amin'ny fiangonana dia miseho amin'ny endrika roa antsoina hoe finoana. Dia ny voalohany dia ilay endrika ataontsika hoe ilay finoana ataonareo amin'ny teny frantsay hoe objectif, ilay finoana izay raha mamaly ny fanontaniana dia ny hoe inona no inonao na iza no inonao. Izay io lay nandritra ny vanim-potoana ela ny ataontsika hoe moyen âge, nandritra ny vanim-potoana ela tahaka ny faraparany ataontsika hoe nandeha taty amin'ny taonjato ny fantsipavahana io le nataony hoe fidesco hoe creditor, zany hoe mamaly ny fanontaniana zany io finoana io hoe iza no inonao, inona no inonao. Zay le zantsika eto hoe objectif. Tokony mahavaly an'izay fanontaniana zay zany ny kristiana. Raha mendra fanontaniana manao hoe inona no antsoina hoe finoana, nahoana ianao ny mino, dia mamaly anao manao hoe za dia kristiana satria mino an Jesosy tompo sy mpamonjy ahy, za mino an'Andriamanitra iray zanaka sy fanahy masina. Fa tsy zay eny akory ny finoana raha toa ka resahana fampianaram-pinoana, tsy ny hoe fanadihadiana sy famakafakana natao hoe finoana hoe iza ny inona na inona ny inona, tsy zay ihany no antsoina hoe finoana le havako. Tsy mamaly an'izay fanontaniana zay ihany. Marina fa rehefa mandalo mpinoana tsika dia mametraka an'izay fanontaniana zay foana. Mandrakariva manao hoe ianao ve mino an Jesosy? Inona no inonao? Mino an Jesosy tompo sy mpamonjy ve ianao? Mino ny famelan-keloka ve ianao? Mino ny fanahy masina ve ianao? Mino ny fiainana mandrakizay ve ianao? Izay rehetra zantsika hoe objectif, zay le fidesco hoe creditor, lay hoe inona iza, inona ny inonao. Fa ny faharoa zay tena zava-dehibe amin'ny antsoina hoe finoana, satria eto Paoly dia manazava ny toeran'ny finoana mihitsy misongona lasa ataontsika hoe mitaingina ambony lalàna azy. Ny lalàna zay fatatsika fa mena tamin'ny andron'ny Mosesy, ny lalàna zay nantitra teriny reo mpaninany fa tsy maintsy ajaina. Nefa eto Paoly dia manazava fa aty ambony lalàna mihitsy ny fanamarinana amin'ny finoana. Dia izay mahatokany hoe ny finoana zany tena sarobidy amin'ny Paoly ary sarobidy amintsika kristianina. Tsy mamaly ny fanontaniana hoe inona ny inoky ihany ny finoana, fa izao koa nefa misy koa le fanontaniana amin'ny lafiny ataontsika hoe subjectif ao amin'ny teny frantsay. Zany hoe ilay finoana zany amin'ny fotoana io dia lasa tsy ilay finoana mamaly n'ilay hoe inona ny inoko, fa ilay fanontaniana mihitsy ny hoe endrika ataontsika hoe ampiasako an'ilay finoana aza. Zany izy lazana azy amin'ny alalan'ilay mametraka n'ilay finoana ho tahaky ny fitaovana mihitsy aby tahaky ny fiasana. Zany hoe ilay finoana eto ile ataony hoe fidesco creditor, zany hoe ilay finoana zany dia tsy mionona fotsiny amin'ilay finoana ao anaty, na ilay finoana ataontsika hoe famalina n'ilay hoe za mino ny fanahy, za mino ny famelan-keloka, lay ambaratsika ao amin'ny fanekam-pinoana. Fa misy izay ataontsika hoe endrika faharoan'ilay finoana dia ilay fampiasana ilay finoana. Ary mandrakariva indrindra ao amin'ny filazantsara sinoptika sy ny soratry ny apôstôly Paoly dia ity lafiny faharoa ity tena matetika miasikasina mihitsy, ilay hoe finoana ampiasaina, ilay finoana ho toy ny fitaovana hoentim-bijoro, fitaovana hoentim-miasa. Ny kristianina zany tsy hoe mino fanamasina ihany, mino famelan-keloka, mino Jesosy tompo sy mpamonjy, fa tena mampiasa n'ilay finoana mihitsy. Melony anasitrana an Jesosy, melony hiasan'i Jesosy ary dia metra-panontaniana izy hoe mino zany va ianao?
mino venao ary io le tenen'ny Paoly amin'ny Efesiana toko faina andiny faina ambiny folo le hoe tano ny finoana io lay fidesquaco creditor zany hoe ampiasao le finoana manahoana ny ainanao finoana manahoana no ampiasainao la izay le finoana ataontsika hoe manjary fitaovana hoety miatrika fitaovana hoety mijoro fitaovana hoety miatrika ny fanompona sy ny maha-kristianina zay lay lafiny faharoa amin'ny finoana ary toa zany ka i Paoly manazava eto no hoe ny finoana dia ny fanamarinana amin'ny finoana dia ambony no ny fanamarinana amin'ny lalàna matoa ny finoana manana ataontsika hoe lanja bebe kokoa amin'ny fanamarinana ny olona dia satria tsy manana izany ataontsika hoe sotoavina izany ny lalàna ny lalàna tsy manana ilay ataontsika hoe toetra n'ilay fidesco hoe creditor zany hoe tsy manana ilay hoe tsy misy olona mino tsy misy olona zany manana vonjena na manana an'izay lalàna tsy manana an'izay toetra izay mihitsy ny lalàna dia mitodika manokana amin'ny asa ka lay amin'izay fotoan'izay dia lay ataontsika hoe méritina lay fiezahana olona no anamarinana azy zay mahatokana io hoe tsy misy olona ho marina eo anatrehan'ny asany eo anatrehan'ny lalàna mihitsy ho Paoly tsisy satria ny lalàna dia lalàna nomen'Andriamanitra mazava ho azy ny olombelona nofiny olombelona efa nanota lay olombelona manota iny no anaraka no hanao na hanaja lay lalàn'Andriamanitra dia tsy vitan'ilay olombelona mpanota mihitsy na inona ataon'ilay olona na inona ataon'ilay olona ny anatanteraka ilay lalàna zany hoe lay lalàna dia sata zay tsy vitan'ny olona mihitsy ny manatanteraka azy fa nomena fotsiny lay lalàna na nomena lay lalàna ho mpitaiza ho Paoly eto ho mpitaiza ho pédagogue ho mpitaiza ny olona zany hoe ny olona efa mpangalatra talohany nanomezan'Andriamanitra ny lalàna ny olona efa mpandainga ny olona efa mpamono olona ny olona efa mpijangajanga ny olona efa mpanompo sampy ny olona efa be felonana ny olona efa mpitsiriritra ny fananany namany ny isan-karazany zay ny olona any vao niala tamin'Andriamanitra ny olombelona ditantsika any amin'ny boky Genesis toko fahaenina ny tantaran'ny Noa hitantsika any amin'ny boky Genesis toko fahaenina ambin'ny folo ny tantaran'ny tilikambo ny Babela hitantsika any amin'ny Genesis toko fahatelo toko fahaefatra ny namonona ny tantaran'ny Kaina sy Abela sy ny sisa rehetra alolavitra ny nanomezan'Andriamanitra ny lalàna zany fa dikan'izany tsy ny lalàna akory na tonga ny olona anota hoy Paoly tsy hoe rehefa nisy ny lalàna dia fantatra ny fandikana dia niteraka ody zay tsy zay ny ody efa teo fa ny lalàna no mafisingahy Gérard Sigvald ny hoe ny lalàna dia napahafantatra ny olona fa mpanota izy rehefa nisy ny lalàna dia fantatry ny olona hoe aive zao no tsy hoe mangalatra fefa mpangalatra raha teo izy ny aive zao no tsyona hoe mpamono olona satria efa mpamono olona raha teo izy fa raha tsy nisy ny lalàna dia tsy niariary zay mpanota zay mahampanota izay lay lalàna zany dia natao hitsara mitoetra ny olona ahatonga azy ahatsiary tena fa mpanota izy zay ny dikany hoe rehefa tonga ny sitrapon'Andriamanitra ho am-piangonana dia mamaky ny lalàn'Andriamanitra isika zany hoe mifanatrika amin'iny lalàna iny sika ahafahantsika matsiaro ny tenantsika ahafahantsika mamantatra ny tenantsika fa ny fahafantaran'ny tenantsika antsika ho mpanota ny fahafantarantsika ny tenantsika ho mpanota dia tsy midika mihitsy ny mahavovonjy antsika fantatsika fotsiny ihany hoe mpamonjy hoe mpanota isika rehefa ambara ny lalàna fa iza ny mahavonjy antsika tsy ny lalàna intsony ny lalàna dia fitaovana mampahazava fotsiny ihany hoe tena ratsy tena mpanota ny olombelona tena meloka isika fa izao tsy mahavonjy antsika ny lalàna ary tsika tsy afaka miezaka hanamarina ny tenantsika eo anatrehan'Andriamanitra dia hoy Paoly manao hoe ny finoana kosa nefa ny afaka manamarina ny olona zany hoe ny lalàna dia fitaovana nampahafantarin'Andriamanitra ny olona fa mpanota izy fa avy eo kosa ny finoana no mahatonga ny olona ho vavonjy hotsika manao hoe ny finoana dia finoana miasa
lay finoana resahantsika manao hoe za lay mino an Jesosy tompo sy mpamonjy aho, za lay mino famelan-keloka natolotra atao amin'ny azy fijaliana, za lay mino fa nitsangana tamin'ny maty Jesosy oa de izao izay kosa manjary tonga asa eo amin'ny fiainako, manjary tonga asa zay tazomiko zay tazomiko zay hoe Jesosy matoa ianao nafelanao ny heliko noho zany de zao marina eo anatrehanao. Rehefa malala eto zany Paoly de manatitrantitra mihitsy ny mahazava-dehibe ny ananantsika finoana. Tsy hoe manao tsinotsinona ny lalàny Paoly eto sanatriany vava, fa asehony fa dingana etape, dingana ihany ny lalàna fa tsy fahatanterahana akory. Tsy mijanona teo amin'ny fanoloran'Andriamanitra ny lalàna ny asa-pamonjena, zay ny tiany Paoly resahana, fa ny asa-pamonjena mitohy ary ao amin'ny Jesosy Kristy tompony farany. No zany de zava-dehibe na jeny hoe fanamarinana amin'ny finoana. Raha ohatra ka jerentsika ao amin'ny lafiny ara-potoponona ihany, finoana moa ny resahana eto de somary lalindalina ny fanazavan'ny Paoly azy atry finoana dia amin'ireo zay ataontsika hoe anjara toerana omen'ireo mpampianatra fotoponona atao amin'ny tantaran'ny fiangonana, de ataontsika ohatra hoe Saint Augustin ohatra, dia amin'ny fampianarana ataon'ny Saint Augustin ohatra de rozy Saint Augustin no anjara toerany finoana, ary ireo dia tsy vitany lalàna. Ny voalohany de izao, ny finoana no mahatonga atsika mahafantatra na mahalala an'Andriamanitra. Amin'ny alalan'ny finoantsika isika no mahatonga atsika ho ao amin'ny fahalalana ny Kristy. Io le teneniny mandrakariva manao hoe croire pour comprendre, zany hoe amin'ny alalan'ny finoana isika no mamaky ny tantaran'i Jesosy Kristy tompo, amin'ny alalan'ny finoana no mamakitsika ny soratra masina de fantatritsika Andriamanitra. Fa raha mamaky an'ity baiboly ity isika ka tsy ao anatitsika ny famakina izany amin'ny finoana, de zao mety ho sanatria mitovy amin'ny tantara tsotra fotsiny ihany. Sanatria tsy manamaivana ny famakina ny baiboly akory, fa ny solomaso amakinao an'io baiboly io de tokony ao anatin'ny finoana, fa ny finoana ny mahatonga anao manana fahalalana momba an'Andriamanitra. Tsy ny saina zany, tsy ny hoe fahaizana teny fototra na zay fitaovana, tsy ny hoe fahaizana ataontsika hoe ny teny latina, teny hebreo, teny grika, tsy zany zany fitaovana ihany zany, fitaovana ahatonga anao ahay amaky ilay soratra fotsiny ihany zany, fa ny finoana no amakina ilay soratra masina, amin'ny alalan'ny finoana no ahafantaratsika, no ahalalantsika n'Andriamanitra. Ary raha ohatra ka fahafantarana n'Andriamanitra tsy misy finoana de mety ohatry ny siansa ihany, ary mety mefaratsy amin'ny finoana mihitsy, ary mety hitady porofo siantifika ny amin'ny tena misy fiazany Andriamanitra, de porofoy siantifika amin'ny asa tsy fantatro amin'ny zana ve sa amin'ny tube à essai ve sa amin'ny microscope ve sa amin'ny lafininina. Zay no mahatonga ny Saint Augustin miteny hoe ny finoana no mahatonga atsika ahalala n'Andriamanitra. Fa ny faharoa de zao, ny finoana no mahavoavonjy atsika, de io teneniny Paoly io. Ny finoana no mahavoavonjy atsika. Ny lalàna ozy tsy tena mitondra atsika amin'ny fahalalana an'Andriamanitra. Ny lalàna de mitondra atsika amin'ny fahalalantsika ny tenatsika. Fa ny finoana no mahatonga atsika ny fahalalana an'Andriamanitra. Ny finoana de mahatonga atsika, faharoa mahatonga atsika hahafantatra na ny marimarina kokoa, mahavovonjy atsika. Ny finoana no mahavovonjy atsika, tsy ny lalàna. Ny lalàna de mahatonga atsika hahafantatra ny fahotantsika, fa ny finoana kosa no mahatonga atsika ho vovonjy afaka amin'ny fahotantsika. Inona lay inoana? Iza lay inoana? De zao, Jesosy Kristy tompo lay maty tao amin'ny hazo fijaliana, zay no inoana. Ary izay finoko zay de ampiasaiko mba hatongahy ho vavolombelo ny famonjena no raisiko tao amin'ny hazo fijaliana.
raha ohatra ka amahanatritsika ry havako de resaka lafin-javatra rona telo. Ny fanamarinana amin'ny finoana zany de inona? Fanamarinana amin'ny finoana zany de izao: Andriamanitra mahita ny ao am-poko. Lay Andriamanitra mahita ny ao am-poko. Lay Andriamanitra mahafantatra ny ao an-tsaiko. Lay Andriamanitra mahafantatra ny atsipiriany mahay zaho aho, dia hijery handanja ny finoko raha mino an' Jesosy marina na tsy. Rehefa mino an' Jesosy Kristy tompo ho tompo sy mpamonjy ahy, ny ona taminy asany impony moa teo a Damaskosy, ny Petera moa teo amin'ny ranomasiny Galily, ny lejiolà moa dia efa teo atapon'ny Kalvari, ny anao tsy fantatro. Taminao niraisina mpandray, taminao natao batisa, taminao natokanana diakôna, tsy fantatro. Fa ny eona tamin'ny tompo ianao, ny eona tamin'ny Jesosy ianao, ary resy lahatra fa mato anao izy, resy lahatra fa namonjy ianao izy. Dia izao marina amin'ny finoana ianao, no amarinina amin'ny finoana ianao. Zany hoe ilay Jesosy Kristy tompo mato amin'ny azy fijaliana iny dia mato anao, ka tsy anao intsony ny velona fa Kristy mivelona ao anatinao. Paoly Galatiana 2:2. Ndika zany dia izao miamarinina amin'ny finoana dia ity zanandray an'i Jesosy tompo sy mpamonjy ahy. Dia izao tsy izaho intsony no hitan'Andriamanitra mijery Andriamanitra, tsy izaho mpanota intsony fa Jesosy Kristy tompo lay zanany izay marina, tsy nanota, nahatanteraka ny lalàna tsipiriana. Zay no hita eo amiko. Io mahatonga amin'ny Paoly miteny aminay hoe hitafy Kristy. Zay rehetra natao batisa ho an'i Kristy dia mitafy an'i Kristy. Tsy ilay nofoko mpanoty ity zany no hitan'Andriamanitra, tsy ilay izaho mpanoty ity, tsy ianao ilay mpanoty ity, tsy isika mpanoty ity no hitan'Andriamanitra, fa ilay Jesosy Kristy tompo hitafitsika no hitan'Andriamanitra. Rehefa mijery itsika zany Satana dia tsy itsika no hitany fa Jesosy no hitany, dia mangovotra izy. Rehefa mitafy an'i Kristy isika dia tsy itsika mpanota no hitany fa Jesosy no hitany, dia tsy azo ny ampangaina, tsy azo ny aratsiana, tsy azo ny tenenany ratsy satria mitafy an'i Kristy. Ary Andriamanitra koa raha mijery itsika dia tsy itsika olombelona no hitany fa lay zanany, lay ran'ilay zanany no hitany eo amintsika, dia marina eo anatrehan'isika satria mitafy an'i Jesosy. Inona no mahatonga antsika ary ho marina mitafy an'i Jesosy? Dia hoy Paoly manao hoe ny finoana. Io le tsy Paoliana no teny fa Jesosy mihitsy ary, izay mino ny zanaka no manana ny fiainana. Jesosy mihitsy manatitra antitra an'io hoe ny finoana nge. Io lay finoana izay valiana hoe iza no inonao. Dia io lay finoana izay mahatonga anao mitafy an'i Kristy ka marina eo anatrehan'Andriamanitra. Ny marina amin'ny finoana arak'izany no velona. Zay rehetra mino an'i Kristy no velona. Inona no mampiditra antsika eo anatin'izany fandresen'i Kristy mezinezana izany? Nandresy nge Jesosy, nandresy ny fahafatesana, nandresy an'izao tontolo izao loharanony ratsy rehetra. Inona no mahatonga antsika afaka miditra ao anatin'izany fandresena izany? Tsisy afa-tsy ny finoana. Ny finoana ihany. Ny finoana fa mato anao Jesosy. Dia iverenantsika ilay famaritana izay teneniny Augustin Tarelo manao hoe ny finoana nge tsy vitany hoe mahatonga anao mahalala an'Andriamanitra ihany, fa ny finoana koa dia mahatonga anao matsiaro tena ho voavonjy. Mandalo zavatsarotra ary isika raha ohatra ka raisina pratika, mandalo zavatsarotra tsika izao firenena, krizy na krizy ataontsika ara-pahasalamana, fiarahamonina misy olana be dia be ny olona, ataontsika hoe raha vahaza mitebiteby anahoana indray ny apitso anahoana indray, inona indray no hitranga afaka 10 andro, inona hitranga afaka 2 volana, anahoana ho afaka ihany ve ty ririny ty. Zany rehetra any dia mbana ao an-tsain'ny olona. Dia inona ny fitaovana hoentin'ny olona miatrika an'izany? Ny sainy ve, ny vatany ve? Dia ny tompo entiny manazava, misaotra masina entiny manazava hoe izay le fides qua creditor, lay resahana tao manao hoe ampiasao ary le finoana, ampiasao lay finoana, ataovy toy ny fampiasanao fitaovana, ampiasao lay finoana,
tsy hoe enao no ampiasain'ny finoana mazava zay io lay lafiny anakiray mahazatra ny finoanao na finoanao miasa fa izao koa misy ny fotoana ampiasanao ny finoana tahaka ny petera izay nahitan'i Jesosy nitety ranomasina dia hoy Jesosy hoe makanesa ty dia nandeha nitety petera ampiasao nitety rano petera ampiasao lay finoana Jesosy raha niteny manao hoe raha mino ianao de ho hitanao ny voninahitran'Andriamanitra ampiasao lay finoana ampiasao lay finoana zany hoe ny finoana dia amin'izay fotoana zay marina loatra fampiasain'ny finoana tsika ho tsika fa zao koa ny finoana dia afaka azontsika fitaovana hoentsika liasa hoe noho ny amin'ny finoko anao Jesosy dia tsy matahotra noho ny amin'ny finoko anao Jesosy dia mijoro ho vavolombelona noho ny amin'ny finoko anao Jesosy dia tsy kivy noho ny amin'ny finoko anao Jesosy dia izao samy joro hiasa amin'ny fitiavana ny lalàna tsy miteraka fitiavana ny finoana no miteraka fitiavana na ny marimarina kokoa ny fitiavana dia mifamatotra amin'ny finoana ny lalàna tsy mifamatotra amin'ny fitiavana ny lalàna mifamatotra amin'ny karama ny lalàna mifamatotra amin'ny ataontsika hoe tampy sy karama io na tonga ny Calvin ny Rebandry Lutera nyresaka ny antsoina hoe fahasoavana ny ao ambadiky ny lalàna dia karama zany hoe raha toa ka manaja ny lalàn'Andriamanitra zay ny théologie deutéronomiste dia izao mahazo fitahina mazava ho azy dia ny ao ambadiky ny lalàna zany dia ataontsika hoe mérite na karama hoe aza kosa ke Andriamanitra nanaja ny nanao ny fahafolo-karena nanao ny sitraponao asy ny sisa rehetra dia tokony ho zao aza io le fariseo zay no ambadiky ny lalàna fa ny finoana dia tsy zay ny finoana tsy mifamatotra amin'ny tamby tsy misy hoe za Jesosy mino dia karamainao tsy zay fa ny finoana mifamatotra kosa amin'ny fitiavana satria ny ao ambadiky ny finoana dia ny fahatsapanao ny fitiavany Kristy anao avako malalo mety ezara atoko ny fitiavan'Andriamanitra dia mino fa mahato anao Jesosy dia mino fa voavelany elokao dia mino fa mandresy ianao dia mino fa manan'Andriamanitra eo akaikinao ianao raha toa ka mandary zava-tsarotra fotsiny ihany dia raiso toy ny zavatra lalàna-piainana mety mitranga hoe raha pitso dia raha sitrapon'Andriamanitra dia miposaka ny masoandro dia hariva indray miletika ny masoandro dia tahak'izay koa hoe ianao dia toy ny lalàna ny zava-boary fotsiny ihany dia ny hoe raha sanatrika marary dia mety zavatra mety mitranga ohatra ny zava-boary rehetra ihany fa tsy misy hoe fitaovana eo ampelantanany devoly zany hanapitehina ny fiainanao tsia efa risy izao tontolo zao efa désarmé izy ny teny frantsay zany hoe efa tsy manana fitaovana ninina entina manimba anao tsony izy fa efa resy izy efa resin'ny Jesosy Kristy tompo teo amin'ny azo fijaliana io le teneny eo amin'ny toko fahinamby folo dimy fatelo amby telopolo manao hoe matoki fa zaho Jesosy efa naresy zao tontolo zao noho zany tsy manana fitaovana na inona zao tontolo zao hanimbananao fa raha misy zavatra mety mitranga dia lalàna ny zava-boary na zavatra avelan'Andriamanitra andalo fa mino no fitiavan'Andriamanitra ny marina amin'ny finoana no velona ivavakisika tompo misaotra anao noho ny fitiavanao misaotra tompo fa sary-piaro amin'ny finoana ianao sary-piaro amin'ny fahadiovan'ny finoanay ary ny finoanao no finoanay no jerinao ianao ihany no afaka mandanja ny finoanay dia fantatray tompo fa hitanao ny finoanay nanafatra anay ianao fa na dia kely tahaka ny voatsinampy ary zany dia mahafindra tendrombohitra ataovy manaiky ampiasain'ny finoana zay ary ataovy mahay mampiasa ny finoana koa aza tompo mba tsy olona kivy mba tsy olona resin'ny tahotra mba tsy olona miroro fa manan'Andriamanitra tianay dia amarino zay tompo aoka ny zanakao ny ranony zanakao atafinao anay ka andresenay ny asa ratsin'izao tontolo zao sy ny zanatsy pika alefa n'ilay ratsy hanozongozona na ny fiainanay na ny fitiavanao na ny mahasambatra anay dia mitoera tompo amin'ny alalan'ny fanainao masina dia anatinay ary aza velony angozongozona ny finoanay jereo ireo marary
sitrano Jesoa, ireo miantoraka aminao sitrano azaviranao angaiay ampio re mpitsabo milofo nantsoinao hitsabo iaro ny aina mampahiriza azy ireo Jesoa mefahendreny izy ireo jereo ny tompona andraikitra rehetra anatin'izao fitsaboana zao zavatsarotra izao manomeza hery ianao ny tokantrano tsirairay ny fianakaviana tsirairay ampahirizo iankina aminao fefaresinao ny fahafatesana sy ny herisetra nyzao tontolo zao ampahirizo tompo ireo manamanjo ataovy mitraka mijery ianao mahay misaotra no ny amin'ny zavatra rehetra misaotra Jesoa amen.